Trandray izay mpanaraka ny fandarana Kristiny Wivo eto amin'ny radio Olivasoa radio. Androntsika dia resaka manokana ny momban'ny antsoina hoe adin'ny finoana. Itsika kristianina rehefa ao anatin'ny fiainantsika andavanandro dia matetika rehefa eo amin'ny sehatra ny fiainantsika be dia be ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika, mampikorotan-tsaina, mahatonga antsika lasa irorosaina, mahatonga antsika lasa itebiteby, mahatonga antsika lasa ho feno tahotra matetika eo amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Dia androantsika hiresaka hoe ahoana ny vahaolana etrehana n'izany reny fikorotanana rehetra izay mitranga eo amin'ny tontolo hita maso eo amin'ny zavatra rehetra izay iainantsika sy andalovantsika reny. Indraindray rehefa miresaka tsika hoe misy zavatra, misy olana ohatra zao mitranga, dia miteny mpanompon'Andriamanitra hoe matokisan'Andriamanitra e. Dia indraindray tsika miteny hoe ahoana ny fomba atokisana an'Andriamanitra nefa ny zavatra mitranga amin'ny fiainako tahaka an'izao. Dia androany hanazava kely ny momban'izy io. Mila azontsika voalohany aloha zany rehefa mitranga ny olana dia tadidio fa ny réactiontsika olombelona dia tsy maintsy ny fitarihan'ny saitsika, mitady vahaolana amin'ny herin'ny tenantsika. Jesosy anefa miteny mazava hoe mankanesa ozy izy aty amiko ianareo izay miasa fatratra tsy mahavitratra entana fa za ozy izy ny manome anareo fitsaharana. Dia atao inona moa le fitsaharana? Inona ny dikan'io fitsaharana tenenin' Jesosy io? Ary atao inona le fitsaharana? Dia zao ny zavatra mila azontsika tadidio tsara fa rehefa mbola tsy mitsahatra itsika olombelona dia tsy afaka miasa na oviana Kristy. Rehefa mbola tsy mitsahatra tanteraka ny saitsika, zany hoe mipika tanteraka ny intelligence humaine tsika, ary tsy tsika ntsony no mitady vahaolana, dia manomboka eo Kristy no afaka mandray atanana ny momba ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Manomboka eo no miasa ny lalàna ny fanainaina ao amin'ny Kristy. Manomboka eo amin'ny fotoana miabandonina tanteraka tsika. Manomboka eo amin'ny fotoana manaiky tsika fa tsy vitantsika ntsony. Ahoana nefa nidiranao anatin'io hoe fitsaharana io? Dia nidiranao anaty fitsaharana dia tsy misy afa-tsy ny fibanjinana ny asa-pamonjeny efa vitan'ny Kristy. Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny teny hoe vita. Ary zay rery no azontsika miditra ao anaty fitsaharana, eo anoloanan'ny tafio-drivotra maro isan-karazany, eo anoloanan'ny korotana, eo anoloanan'ny aretina, eo anoloanan'ny tsy fahampiana, eo anoloanan'ny tsy fisina, sy eo anoloanan'ny ady tsy maintsy atrehantsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Dia efa niteny Jesosy Kristy hoe vita. Ny dikany hoe vita ry havana dia vita. Ny dikan'izay dia izao, mila banjintsika, mila ekentsika izay tenin' Jesosy Kristy zay hoe vita. Efa vita ny Kristy ny zavatra rehetrarehetra, ary mila matoky an'izay tenin' Jesosy zay tsika hoe vita. Fa amin'ny fotoantsika tsy matoky an'izay tenin' Jesosy Kristy zay hoe vita, dia tsy maintsy hitady vahaolana hafitsika ary ezaka amin'ny herin'ny tenantsika amita an'izay zavatra efa vitan'ny Kristy. Tsy hiditra ao anaty fitsaharana mihitsika fa tsy maintsy hiasa saina, ary tsy maintsy hitebiteby, tsy maintsy hitady vahaolana amin'ny herin'ny tenantsika. Etsy an-daniny zany anefany Jesosy Kristy efa miteny hoe vita. Fa maninona no miteny Kristy hoe vita? Satria efa nomen'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana ny vahaolana rehetra. Satria efa nomen'Andriamanitra teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty ny fandresena rehetra zay azontsika mandresy an'izao tontolo zao. Ny hoety mandresy an'izao tontolo zao izy ijonina dia ny finoantsika ozy izy ny hoety mandresy an'izao tontolo zao. Dia ny azontsika mandray an'izay fandresen'izay aloha, mandray miditra ao anatin'izay fitsaharan'izay, dia tsy misy afa-tsy ny finoantsika, ny fatokisantsika, ny fibanjinantsika an'ilay tenin' Jesosy Kristy hoe vita. Amin'ny fotoantsika mino an'izay sy manaiky tanteraka an'izay tenin' Jesosy Kristy hoe vita zay, dia miditra tanteraka ao anaty fitsaharantsika. Manomboka ekentsika manomboka eo fa efa maty tsika. Efa maty nomboana niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliantsika. Manomboka ekentsika manomboka eo
fa tsy tsika tsony velona fa Kristy mivelona ao anatytsika, efa vita ny Kristy ny zavatra rehetra. Mila manavao ny saitsika am'izay aloha tsika eo anatria amin'ny problème rehetrarehetra. Mila miditra ao anatin'izay fitsaran'izay. Fa rehefa tena tafiditra ao anatin'izay fitsaran'izay kosa tsika, de tadio ry havana. Fa ao anatin'io fitsaran'io irery no ahafahany Jesosy Kristy mampiseho ny heriny. Ao anatin'ny fitsarantsika rery Jesosy Kristy no afaka mandray komandy eo amin'ny fiainatsika. Raha vao mbola tsy mitsara tsika, tsy afaka mandray an'le komandy Jesosy. Tsy afaka miasa miditra ao anatin'ny lalàna ny fanahana iny tsika. Tsy afaka miditra ao anatin'ny fitarihan'ny fanahy tsika raha tsy ao anaty fitsarana. Ny lakile mamony fitarihan'ny fanahy de tsy misy afa-tsy ny fidirantsika ao anatin'ny fitsarany Kristy. Ny tenin'Andriamanitra miteny hoe, hoy Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe nirivotra mitsoka am'izay tiany ary tsy fantatrao zay avinina, tsy fantatrao zay alehany ozy izy. Tahaka izany ny olona taritin'ny fanahy. Nirivotra mitsoka am'izay tiany. Tsy afaka ho tsofin'ny rivotra am'izay tiany tsika raha tsy mitsahatra aloha. Raha tsy mipetraka sy mitoetra tsara aloha, raha tsy mahazo tsara fa efa nomboana niaraka tamin'ny Kristy tsika. Tsy resaka tsika tsony io resaka io, fa resaka ny Kristy. De mitsahatra tsika aloha mba hahafahan'ny Kristy miasa kosa amin'ny alalantsika. Tadio tsara fa ny fitsarantsika ihany ny condition azon'ny Kristy miasa amin'ny alalantsika. Fa raha vao tsy mitsahatra tsika, tsy afaka miasa amin'ny alalantsika Kristy. Amin'ny fotoantsika mitsahatra am'izay, de manomboka mandray komandy ny fanahy. Manomboka mitarika atsika ny fanahy. Manomboka eo manome atsika n'ilay sain'i Kristy. Tadio ry havana fa Eli rehefa tany anaty zohy. Rehefa tany anaty zohy izy avy niady tamin'ny mpaminany ny bala izy, de nandeha nitsoaka Eli. Rehefa naharesan'ny mpaminany ny bala izy de nampitahorin'ny Jezebely izy, ary de natahotra izy de lasa izy nandeha nitsoaka. Nandeha 7 alina izy tany anatin'ny zohy niavina. Ary rehefa tany anaty zohy tany izy de niteny tamin'Andriamanitra izy hoe mafana de mafana ny foko izy zay le hafanam-pon'olombelona. De nefa izy nandeha nitsoaka, raha iso sary-tsaina hoe niady tamin'ny mpaminany ny baly ianao efa jato lahy resinao mpaminany ny baly. Fa vehivavy anankiray fotsiny no niteny tamin'ny Eli hoe hitanao androany fa tsy maintsy ho vatiko ianao. Vehivavy anankiray no nitsoahany Eli, nefa mpaminany ny bala efa jato lahy. Nampiatrehan'Andriamanitra ny Eli ary nataon'Andriamanitra hitany Eli fandresena. De lasa izy nitsoaka. Fa rehefa tao anaty zohy Eli de nandalo ny tafio-drivotra ozy izy, fa tsy tao Andriamanitra. Nandalo ny kotrokorana, fa tsy tao Andriamanitra. Nandalo ny tselatra mikotroka sy ny rehetrarehetra, fa tsy tao Andriamanitra. Fa rehefa aveo kosa nisy rivotra nitsoka malefaka, de tao kosa Andriamanitra, ary tao Andriamanitra no niteny tamin'ny Eli. Andriamanitra ry havana ao anatin'ny fitsarana. Ao anatin'ny fitsarana irery no azon'ny teny amintsika. Ao anatin'ny fitsarana irery no misy ny heriny miasa ao anatintsika. Ao anatin'ny fitsarana irery no azon'Andriamanitra manosika atsika amin'ny heriny. Ao anatin'ny fitsarana ny miasa Andriamanitra amin'ny teniny hoe fa izy miasa ao anatinareo, na ny fikasana na ny fanaovana mba hatanteraka ny sitrapony. Ao anatin'ny fitsarana io Andriamanitra ny manome tolo-tsaina atsika. Ao anatin'ny fitsarana io Andriamanitra ny manome vahaolana, satria ao anatin'ny fitsarana no misy an'ilay tenenin'ny Paoly Izahay manana ny sain'i Kristy. Izany malala ny ao-pon'Andriamanitra ozy izy afa-tsy mifanan'Andriamanitra rery any. Izany malala ny ao-pon'Andriamanitra ao anatin'ny fitsarana no mibitsika mangina amintsika, ny feoan'ny fanahy manoro atsika zay lalana tokony ataontsika. Fa rehefa tsy ao anatin'ny fitsarana tsika fa ao anatin'ny tebiteby, ao anatin'ny tahotra, ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny fisafotofotoana, de tsy haheno feoan'Andriamanitra na ovinana ovintsika. Rehefa ao anatin'ny korotana tsika, tsy afaka haheno ny feoan'ny fanamasina. Tsy maintsy ny saitsika no mitarika atsika ao anatin'ny fitarihan'ny nofotsika raha vao ao anatin'ny korotana. Zany mahatonga Jesosy am'teny hoe makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mahavezatra entana, za aloha mamena ny fitsarana. Satria rehefa ao anatin'ny fitsarana ao am'izay no afaka manoro lalana anao ny fanamasina. Ao am'izay no manome ny tolo-tsaina anao ny fanamasina. Ao am'izay no mitarika anao ny fanamasina. Ao am'izay no mitsoka ilay rivotry ny fanahy. Mitsoka anao am'izay tia nitsofana anao. Ry havana, eo anatrehan'ny olana, eo anatrehan'ny ady, eo anatrehan'ny korotana,
eo anatrehan'ny safotofoto maro isan-karazany zay miatra amitsika eto am'ty zao tontolo zao de tadio fa ny vahaolana tokana de tsy misy afa-tsy ny fiainotsika ny lalana zay itarihan'ny tompo atsika ao anatin'izany tafio-drivotra zany. Tsy afaka iaino an'izany fitarihan'ny fanahy zany nefitsika raha tsy miditra ao anaty fitsaharana aloha, miditra ao anaty fitsaharana aloha. Zany ny teny any amin'ny Salamo 81 zao hoe batery sy aram-bato ferovana ho aho Andriamanitra, batery sy aram-bato ferovana ho aho Andriamanitra, zay mialika eo ambany aliko ny tsy to de mialika eo ambany fialofan'ny avo indrindra, milofa aloha eo ambany fialofan'ny avo indrindra. Zay ny fitsaharana zay, miditra ao anatin'ilay fitsaharana. Fa rehefa tafiditra ao anaty fitsaharana ianao, aram-bato sy batery ferovana anao ny ao. Jesosy Kristy vato lampy ampiandihizany zay varatra rehetrarehetra mienjery eo aminao, satria izy mivato lampy miaro anao. Ao anatin'izay fitsaharana zay ihany ny azon'Andriamanitra miasa ary azon'Andriamanitra miaro anao. Eo anatrehan'ny korontana sy ny ady isan-karazany midira aloha anaty fitsaharana. Zay ny lakile mamoa ny fitarihan'ny fanahy. Ary rehefa tafiditra ao anaty fitsaharana ianao de mipetrany ny tomoera tsara enony ao anatin'ny fonao, fa mipitsika ao anatin'ny fonao am'izay ny fanahy, mitarika aminao mitarika anao ny fanahy, manome tolotsaina anao ny fanahy, iatrehanao zay zavatra rehetra mitrangy eo amin'ny fiainanao. Ao anatiny ao izy no mitarika anao, ary ao anatiny ao izy mamoaka anao amin'ny fandresena, ao anatiny ao izy mamoaka anao amin'ny fitahina mahatretsika. Ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Jesosy Kristy zay sady manome anao ny fitsaharana, mampiditra anao anaty fitsaharana, manome anao ny fitsaharana, nefa ihany koa mitarika anao amin'ny fanahy ary mamoaka anao amin'ny fandresena. Ny voninahitra ho an'i Kristy irery any. Amen.